Ndrozy tamin'ny hetsika fitadiavam-bola kosa ahafahana manotanteraka ireo fandaharam-potoanany amin'ity taona ity ny fikambanana Gasla Gasva omaly ariva tao amin'ny Jama Cocktail teny Ivandry ary no nanatanterahana izy ireo izay hetsika izay ny fikambanana moa dia fantatra amin'ny fampilalaovana ny ankizy amin'ny taranja tenisy. Ny fanatanterahana hetsika maro ho fampilalaovana ankizy amin'ny taranja tenisy no anisan'ny antom-pisiany ny fikambanana Gasila Gasiva izay niorina tamin'ny taona 2010. Omaly dia nisy ny hetsika fitadiavam-bola na levée de fonds no tanterahana izany fikambanana izany tao amin'ny Jama Cocktail Café Ivandry. Soirée after work cocktail tapas izay nandraisan'ny olona maro anjara izay sady niala voly no nanatanteraka asa sosialy. Androany ariva zany dia nisy soirée ana levée de fonds zay anasan'ny association Gasla Gasva anireo ray aman-dreny sy namana ireo manotrona foana ary niara-dia taminay foana ao koa nefa ny vaovao amin'ity association Gasla Gasva ity zay tsinona moa fa mampilalao ankizy mampanao tenisy mampanao activité isan-karazany ny ankizy mitondra ny ankizy miaraka manao karazana ina moa hoe déplacement en groupe etc. de soirée de levée de fonds androany anangonana volany maha levée de fonds azy afahana mamita ny activité rehetra zay natao tao anaty calendrier ho an'ity taona ity satria ny andro moa sarotra ny sponsor oatra amin'izay moa somary mbola sadaikatra dia levée de fonds ity zany mieritreritinay hoe mba afahana manam-bola afahana mahazo vola amaranana ny calendrier. Ny association Gasla Gasva dia nitomboka tamin'ny niforona tamin'ny décembre 2009 manapatonga ny fin d'année 2012 dia édition 440 ny efa vita zany hoe événement 440. Raha ny tany voalohany teo amin'ny ankizy eo amin'ny 520 teo no nandray anjara tamin'ny édition farany teo 370 ny ankizy nandray anjara. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Gasila Gasiva ny fandehanan'ireo ankizy any Mahajanga amin'ny 20 hatramin'ny 13 ny volana aprily ho avy izao mba andray anjara amin'ny tournoi de tennis. Mandra-pahatonga ny farany taona dia mbola misy hetsika 3 na 4 raha ny fantatra ary faranana any Antsiranana izany. Ao anatin'ny page Facebook ny Gasila Gasiva moa no ahitana ny vaovao samihafa mikasika ity fikambanana ity.